Resaka izay tontolon'ny fampianarana izay isika dia isan'ny sampam-pampianarana mahaliana ny tanora ny sehatra ny fahasalamana sy ny tontolon'ny fitantanana. Azo lazaina ho mamaly ny filan'ireo mpianatra ihany nefa raha ny isan'ny sekoly manolotra ireny fiofanana mahakasika izay ireny. Ny akon'izay. Mbola maro ireo tanora afaka ny fanadinam-panjakana bakalorea farany teo no mbola eo ampitadiavana ireo sampam-pianarana tokony ho arahina. Azo lazaina hoe efa manakaiky ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao ho an'ny taona 2024-2025. Sehatra nisan'ny mahasarika ireo tanora ny resaka fitantanana sy ny fahasalamana. Ao amin'ireo tanora ihany koa no efa ao amin'ny fampianarana ambony saingy mbola mikasa ny hanohy izany hatrany. Isan'ny manampy ve fahitanao an'ilay salon des étudiants haute genre? Fahitanao ie, paramètre dia resaka finance. Fa manino paramètre? Ilana finance satria za efa nanao finance an'andeha 3 ans. Ary ilay paramètre? Maro ireo sekoly raha ny eto an-drenivohitra no ahitana ireo sampam-pianarana ho an'ny fitantanana sy ny paramedy izay tena mahasarika ireo tanora tokoa. Misy filière eto aminay filière paramédicale, filière non paramédicale. Les filières paramédicales zany ahitana resaka fanafana sage-femme na infirmière. Dia ny non paramédicale ndray ahitana sciences sociales zany hoe droit, gestion management, communication, transit des douanes, des banques et des finances. Ny fepetra zany ny mpianatra hiditra anatin'ny filière paramédicale dia tsy manana baka izy enseignement général hoe série 1 série 2 série C série D. Saika ny volana novambra izao avokoa ny fidirana ho an'ireo sekoly ambony indrindra ho an'ireo hanao ny taona voalohany ka mbola maro ireo mbola tsy tapa-kevitra amin'izay ho safidiny na ny sekoly na ireo sampam-piofanana mihitsy aza.